Teti-bolana sy mpanitsina roapolo sy roa arivo tsy mitsinjo ny valopolo isan-jaton'ny vahoaka. Covid-19 HIRA mikatona vonjy-maika amin'ny toeram-pandidiana. Famokarana fiara sy moto gasikara tsy laharam-pameana hoy ny député Timmy. Takarivan'ny polo sy roa arivo mamofopofona asaramanitra na dia ao anatin'ny ameana ara-pahasalamana anatin'ny mpanajana izay anaraka ny fotoanantsika hatramin'ny farany. Nitatitra ho an'ny coronavirus tamin'ity androany ity no entina aminao ety am-piandohana. Ny ampy 20 ireo olona marary ny coronavirus eto amintsika tao anatin'ny 420 ora ary ny fitambaran'izany dia 927 ho an'ireo olona mitondra izay tsy mikaretina izay nanomboka tamin'ny volana martsa hatramin'ny androany. 420 kosa ireo sitrana vaovao tamin'ity androany ity, izany hoe 320 sy 700 ny isan'ireo olona nefa nahitana fahasitranana raha toa ka mbola misy araiky amin'ny 700 ireo olona manohy ny fisabona amin'izao fotoana izao. Ny ampy 20 kosa ireo marary mafy, izany hoe 420 amin'izao fotoana izao ireo ananana fanahina ny toe-pahasalamany eny amin'ny tobi-pahasalamana eny raha toa ka mitoetra ho 420 ireo olona nodimandry eto amintsika. Dia hivadika lafim-baovao hafa isika dia ny pejy politika no anohizantsika izany. Tsy hita eny amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny ny fahatongavany asaramanitra dia ny 4 jona izay hoatrehana rahampitso hitarafana izany ny fahasahiranana mianjady mafy amin'ny vahoaka malagasy. Nitondra ny heviny manoloana izany ny solombavambahoaka ny Madagasikara idy tao amboriborany fahaenany Lorette Berton sy Andry Rakotomalala. Aitraitra sy fampifanaliana mandalo no manahirana ny mpitondra eto Madagasikara kanefa ny fahasahiranana mahazo ny vahoaka tsy hitadiavam-baolana. Itaratra hatrany anatin'ny toerana sy mpantsina ny fanamavanana ny sehatra tena ny maro anisa eto Madagasikara. Ny zava-dehibe dia zavatra maritra no apetraka amin'ny olona fa tsy zavatra hita maso miratra dia avy eo indray zavatra tsy mistika ny avy eo ny apitso na afaka apitso ny fa tokony jerevana voalohany dia ny fambolena sy ny fiompiana sy ny jono an-dranomasina. Ny valopolo isan-jato ny vahoaka malagasy mena amin'ireo tokony tany izany nanaopana le izy satria izay ny isan'ny sakafo sy fototrasan'ny olona dia reny avy no ahoana no nasa avy eo no anatin'izy. Nefa tamin'ity dia tena nahena be mihitsy vola izany ho an'ireo secteur primaire ireo. Iny izany aloha dia anisan'ny sosokevitra efa natao fa tsy narahandro zareo mbola izy dia eo koa famoronana asa. Io tsy tena zava-dehibe izay tokony ampiana izany ny sehatra tsy miankina dia ny taux d'intérêt bancaire atao ambany dia ambany pourcent ho an'ny misy no andrareo maka volany dia izay zany no aveny zareo zany avy eo. Izay no tokony isan'ny tena mamaika atsika. Lazaina fa misy ampy hatrehana amin'ny valana coronavirus ny vola kanefa hatreto tsy nisy naomby ireo paikadina ampiasain'ny fitondram-panjakana malagasy. Tsy salama fa mamatra indraikitra ohatran'izay. Izay ny sombavoaka manaitra sy miteny ary ny tenako dia tsy maintsy miteny foana na misy na mety io dia mitena hoe apio le fihezahana rehefa tsy mety indrindrindra miteny olana mba hanatsarana ny fiarahamonina isika sy ny firenentsika. Nataoko hoe tokony atao isa-pokotany le izy ny testa izay atao fokotany izay hita fa hoe tena be ny marary sy ny maty dia any ny testa ny tena ahopana ao anatin'izy ary ny laboratoire reny dia omena fitaovana daholo ny laboratoire rehetra izay misy dia afandrareo mitiry dia omena fanofanana ny mpiasa ao anatin'ireny laboratoire. Izany hoe dia sara ny vola lazaina fa misy dia hopana amin'izay le izy fa rehefa manao amin'izay dia mitombo be dia ny olona atao testio fantatra hoe négative izy na positif raha positif izy dia tonga dia tsabonaingana mba tsy partahan'izy izany. Fa nisy ny resaka nataon'ny solombavambahoaka Alain Rantsibazafy tamin'ny mpanao gazety ny MBS androany ny amin'ny fanatanterahana sy ny anjara asa ny solombavambahoaka ka isy ny hetsika izay ho ataony izany aorian'ny fahavitany ny fivoriana ara-potoany ny Antenimera Rotonta ny andindinin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiry ny aina fa na dia diny nory fitiavana.
Ankoatry ny fanaraha-masiny asan'ny governemanta dia anjara asan'ny solombavambahoaka ihany koa ny manao tatitra amin'ny fivoriana hatrehany any amin'ny distrika nahalany azy. Rehefa hanodinina mantsy ilay tanjakana na sipantsiana taona 2024 dia anisany ahazo fototra izany ny vahoaka Tsimondrano. Saingy tanteraka tokoa ve izany sa ipakobaka ambava toy ny mahazatra? Ny matetika hitarana ny olona ty tsy fandriam-pahalemana tena sesilany loatra ny fanafiana mitapedinany amin'ny faritra Tsimondrano. Ny faharoa dia ny sehatry ny izay ny commune alakamisy eto zakana mba anampy ireo toerana indrindra ihany koa sosialy mponina satria tena ao anatin'ny fitantainana ny vahoaka ao anatin'izany commune alakamisy ny Fianorivo zany manaja ny sehatry ny fibehoana izy ireo kanefa ny fanandrify amin'izay zany na ny entimanana hiatrehana an'izay fibohan'izay dia anisan'ny tena sarotra ho an'ireo mponina. Isy ihany koa ny fitetezanareo commune ao amin'ny distrika na Tsimondrano amin'ny fanolorana ireo fanomezana novidina tamin'ny alalan'ny CLD ka ifantoka amin'ny sehatry ny fahasalamana sy fampianarana ireo fanampiana omeny solombavambahoaka mbazafy ireo. Itoy amin'izay resaka sosialy tsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Androany dia nanao tatitra teny amin'ny fokotany teny Andranomena teny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teny Ambohimanara tao amin'ny boriboritany fahenina ihany sady nanararoatra nanao tatitra tamin'ny solotenan'ny vahoaka tonga teny antoerana ireo be antitra moa no voatsinjo manokana tao anatin'izany. Lorette Perton sy Andry Rakotomalala. Vary, menaka sy paty no nitsinjaraina ho an'ny natao amin'ny fokotany Andranomena boriboritany fahenina eto Antananarivo. Voatsirambo ny tanana avy tamin'ny solombavambahoaka mitondra ny fanevan'ny timma ireo ho fanampinan'ny marefo. Tsy misy andro fety na andavanandro ny asa fanasoavana ataon'ny solombavambahoaka ny timma ao amin'ny faritra nahalany azy. Na ny mponina aza miara-miaiky fa ilaina ny olom-boafidy miasa tahaka izao sady miady ho an'ny fampandrosoana. Ary manantsika manana azy satria raha ataoko hoe tany amin'ny fotoana maro tany izao isika ety amin'ny tapany andrefany ety vao manana izany atao hoe solombavambahoaka. Ary solombavambahoaka tsy fe solombavambahoaka fotsiny fa solombavambahoaka tena milay mihitsy ary tena bokosy mihitsy. Ireny tena tonga amin'ilay fitenenana hoe sady tavo ny volony sady maso ny molony ireny. Tsy lamy io zany rehetra sady manga mena sady manja meve. Efa tsapanay fa maro ny andraikitra sy ny adidiny tanterahanao tamin'ny faritra misy atsika ety raha tsy hiteny manokana fa tsy Andramena satria Andramena moa no atrehana ankehitriny fantatsika reseze misy reny e koa zany mbola lycée zany eo ihany koa zany mbola fanatanterahana ireny bassin sy ny lalana maro isan-karazany reny. Fisaorana tompoko fa dia zavatra irariana dia mbola lava fitondrana ianao ary raha misy fifidianana manaraka za dia miteny aminao so ianao manana hevitra ny hoe mba dia azay aloha tsy mahalala fa tsy zany totso zany ka engaviana mihitsy mba ho totso. Ankoatra ny fizarana fanampiana fotoana nanararotan'ny solombavambahoaka nanaovana tatitra ny fivoriana ara-potoan'ny antenimera-pirenena ihany koa ny androany. Na dia tsy asan'ny solombavambahoaka ary reny dia niezaka ny tena zany na amin'ny resaka fanabeazana io, ny fambolena io, ny fiompiana io, ny asa tanana io, ny fahasalamana io. Voaingana zao nisan'iny hoe ianosy vava ka tanjombe amin'ny Batolampy dia tsy maintsy mizaha tsy maintsy miteny foana miaro ny vahoaka ao anatin'ilay izy satria mila malala marina tsika zany ao anatin'izay. Dia aza matao zao za tsy mivadika zany fa tsy maintsy miaro anareo na mora ny misarotra zany rehetra izay. Nisy teo fangatanareo ary efa henoko ary efa hitanao ka tamin'izay niona tamin'ny gouvernement dia niteny tamin'izay hoe tsy maintsy mahavita lycée tsika dia vita solita tamin'ny herinandro fa ho asitsika lycée ao Andramena. Zany hoe rereny Andramena ilay izy zany hoe ao Andramena ilay izy no atao fa amin'ny fokotany rehetra aty amin'ny tapany andrefana ilay izy. Ary tamin'ny andro ka tamin'izay efa vita voanialy zay dia nafaly misy tany amin'ny toerana hafa ilay izy. Zay no tena mampalahelo fa amin'ity zany efa nalaiko sary misy ilay sonia dia rehefa mivadika dia ataoko mamaindray izy amin'izy fa zaza misy manantena
itoy ny asa efa natomboka ary ho mafimafy kokoa ny fanaraha-maso ny mpanatanteraka amin'ny fampiarana ny voarakitry ny LFR 2020. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny alarobia teny amin'ny CCI Vato le fiara sy moto izay mitondra ny marika Gasikara anisan'ny mitondra hadievitra eo amin'ny fiarahamonina sy nahabe resaka izy io no fitiavana sy Mathieu Prince no nanao ny fanadihadiana teny atoerana. Tsy lara-pamena ho an'ny vahoaka malagasy izay efa latsaka ankaterena ny resaka fiara sy moto marika Gasikara izay sehosehoina sy arentiretin'ny mpitondra amin'izao. 80% mba jerena ao maro misy fa raha mena automobile nakarenjana inona na hoe Gasikara ataon'ilo olona voky ingezany ny taonanao fa tsy olona anony aoka retopoka avaloany aitraitra fa antotsika any amin'ny fambolena atao voky lo le olona rehefa voky le olona afaka manohany zavatra rehetraretra daholo fa zay lo ny lara-pahamena tsy haitsika manavaka le inona ny lara-pahamena inona ny zavatra teo fa dia tena any amin'ny zavatra tsy ana zavatra tsy mamokatra ry zavatra tsy ampandrosoantsika na lefa voalohany dia mampalahelo tena mamokatra azy ity tokoa ve Madagasikara sa ho fanomezana vahana ny vahiny hoy ny solombavam-bahoaka Fetra Andriambolaina raha orinasa malagasy inona no antony tsy nandalovan'ny tiraraha ity teny anivon'ny antenueram-pirenena raha toa ka orinasa tsy miankina kosa no ao ambadika inona no antony hoe ny filoha mihitsy no miditra mivantana amin'ity resaka ity fa nefa izy ohatran'ny sanatria ohatran'ny fandrebirebena ohatran'ny fitaka no ambadika le zavatra hoe atao zao ary ny zavatra mampalahelo dia izao betsaka ange ny zavatra nampanantenainy izay tsy aloha ve atsahatra aloha ny fampanantenana fa zay zavatra fanampanantenana hatrany amin'ny fampielezan-kevitra ny tanterahana dia atao zay atrehana ny tiamehana ara-pahasalamana ity amin'ny resaka ara-tsosialy manaraka ohatran'izay koa no anatin'ny resaka fotodrafitrasa toy izany zao fotodrafitrasa na ena nandrombinana be deaibe mivolana ministera maromaro ny fambolena ny jono ka dia aty amin'ny fiara zay tsy tondra ninina satria karazana montage fotsiny fa zavatra vita avany ivelany ny élément rehetra mandrafitra an'izany fiara zany asa ro porofony aminay mifanohatra amin'izay fa raha hatramin'izao itenenantsika izao aloha dia tsy mihiny mihitsy ny tenanay fa ho fiara vita malagasy izany fiara Gasikara nresahana tato ato somarinana trano maro ihany ny nahita ity sary miparitaka eran'ny tambazotra sosialy indrindra androany nandritra ny famohana ireto fiara sy moto marika Gasikara ireto raha ny hita amin'ity sary ity mantsy dia namoaka ity fiara antsoina hoe Kantanka ity ihany koa ny any Ghana anatin'ny vanim-potoana ankalazany ny fetiny fahaleovantena ihany koa io fiara io ary rehareny fitondrana sy vahoaka ganiana ihany koa misy fandraisany ve hoe samy laza mahavita manamboatra fiara ny firenena afrikanina anatin'ny fetiny fahaleovantena ary samy nampiranty izany ivadika eo amin'ny pejin'ny fahasalamana isika misy vaovao ray mikasika ny fikatona ny toeram-pandidiana eny amin'ny hôpitaly HGR tamin'ity androany ity raha tsika vetrany ny fanadihadiany noro fitiavana eo amin'ny sariny Mathieu Prince hatrany mikatona avonjimaika ny toeram-pandidiana eny amin'ny hôpitaly HGR araka ny vaovao ray androany tsy mitsambitombo ireo olona marary ny aretina COVID-19 eny antoerana izy ireo izay manaraka fitsaboana sy fandidiana tsy ampy ny fitaovana hiatrehany mpitsabo sy ny mpandrarany hôpitaly ny aretina antony nampirongatra hatrany ny tranga araka ny loharanom-bavao azo anisan'ny vomafy ireo mpianatra ho mpitsabo ataona fahafito sy fahavalo eo koa ireo miasa ao amin'ny bloc ny mpiasan'ny laboratoire antony izao fanapahan-kevitra izao ahafana ihany koa manadio ny toeram-pitsaboana ankoatra izay voalaza fa tsy manana ny akanjo fiarovana na ny epi ny mpitsabo ary tsy ampy ny fitaovana fiarovan'ny hôpitaly manoloana izay indrindra mikasa ny iroso amin'ny fitokonana ny mpianatra ho mpitsabo interne ny laza izy ireo fa tsy manana ny entimanana hividianana ny fitaovana hiarovan'ny tena mbola hitoetra eo amin'izay resaka fahasalamana izay ihany isika misedra olana ihany koa amin'izao fotoana izao ny eo amin'ny hôpitaly tsy miankina ny amin'ny fiatrehana ny COVID-19 ny amin'ny fiatrehana ity aretina ity eto amintsika moa dia miteraka resabe amin'izao ny makasika ireo mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy nisy ny fanadihadiana izay nataony noro fitiavana sy Mathieu Prince tebiteby aya tahotra izany no ianandreo mpitsabo mandidina ny 590 isa eny amin'ny hôpitaly tsy miankina iray Ankady fotsy voatery mandray ireo olona ayaina ho COVID-19 mandra-piandry ny valy ny fitiliana kanefa ny fitaovana tsy ampy misy aroa izao ny olona ayaina ho COVID-19 eny antoerana namoiny ainy
ny fanjakana nefa tsy hita mandray ny andraikiny amin'ny alalan'ny fanampiana ara-pitaovana voatery ny aina amin'ny zava-misy ny hopitaly fipetrahandray sy nyity hopitaly ity ny fanokanana ny toerana ikarakarana ny marary sy ny fijerena manokana ireo marary hafa rehetra sy ny mpiasan'ny fahasalamana ihany no miaia sy matahotra ny ainy fa ny marary rehetra tonga amin'izah fahasalamana eny ankady fotsy araky ny fanazavana Andriamatoa Setarandibosoa tompona andraikitra eny anivon'ity hopitaly tsy miankina ity fa tsy ny hopitaly tsy miankina eny ankady fotsy ihany no tojo fahasahiranana tanteraka amin'ny fikarakarana ireo marary ny Covid-19 fa ny eny anivon'ny Amadia fikambanana miady amin'ny diabeta. Ny fitaovana EPIOS-tsika équipement de protection individuelle ny eto Madagasikara tsy ampy fa miezaka izay mampiasa an'izay kelo eto am-pelatananay ary ankehitriny moa dia efa misy fangatahana ihany koa ataonay ny fitondram-panjakana mba hanampiana an'izany fitaovam-piarovana izany satria araka ny lazaintsika teo hoe mihamaro ny tranga ka ny fiarovan-tena na ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana izany na ho an'ireo olona tsaboina. Mora andairany aretina rehetra ny olona diabetika zava-dehibe ny manaraka ny toromarika avy amin'ny mpitsabo ankoatra ny fanajana ny resaka barrière sanitaire ny fandaminana ny diabeta ny fampiasam-batana ny fanafody sy tapaka ny fandanjalanjana ny sakafo hohanina ary ny fizaham-pahasalamana efa mahatratra 3,7 alina ny olona voan'ny diabeta eran'ny Madagasikara amin'izao araka ny antotanisany voaka farany ny 3,3 alina dia eto Antananarivo. Miakatra tokoa ireo tranga mampiaya satria ny zavatra iainantsika ankehitriny dia vanim-potoana ny atsika zao tena ao anatin'ny atirinina isika be da be zany ny olona tratrana gripa atreto aloha raha diabetika ka hita fa voapirofa mitondra ilay valana retina izy dia tonga dia alefanay avy hatrany any amin'ireo toeram-pitsaboana manokana. Tsy ny hopitaly tsy miankina ihany no tojo fahasahiranana goavana amin'ity ady amin'ny coronavirus ity fa iny ananivon'ny hopitaly Mpanjakana. Vao omaly izao ireo mpitsabo ny marary ny Covid-19 andotam-penaka dia nampiaka-peo tamin'ity raharaha ity miandry izay fandraisana andraikitry ny fitondrana. Hoentina any amin'ny faritra Menabe iny kosa ianao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity amin'izao akatoky ny fety izao dia misedra olana lehibe ihany koa ireo mpivarotra akoho amam-borona ao Morondava ao noho ny fiatrehan'ny vahoaka ny amehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena. Ndeo arahantsika ny andindinin'izay fanadihadian'ny mpanao gazetiny MBS ao Morondava Rina Rabeony eo amin'ny antarany Mathieu Princy sy Anjavandre Mahefa. Amin'izao akatoky ny asaramanitry ny 4 volana Jona izao mangina tanteraka raha ny tsenan'akoho amam-borona no jerena eto Morondava. Zara raha mahalafako iray ny mpivarotra ao anatin'ny ray andro. Taloha nefa mihoatra ny 20 ka hatramin'ny 100 isa no lafiny izy ireo. Ny fahantrana lalina sy ny tsy fijerevan'ny fanjakana ny laharam-pahamehan'ny sosialim-bahoaka no mahatonga izany rehetra izany. Vokany mitaraina ireo mpivarotra fa tokony ho sokafana ny lalana ary ny fehivava no mahatonga izao olana rehetra izao. Ka tafiditra ao anatin'ny mosary ny isam-batan'olona. Lazalaza makasika an'izay ary ny solontenan'ny mpivarotra akoho amam-borona eto Morondava. Tena tsisika. Tena mazagna be. Ino mahatonga an'izay? Mahatonga izay tena tsisy vola ka. Tasy ny fehivava. Lasa mangina be izao le tsena. Zany hoe misy akiny aminareo ve le fehivava? Ahoana? Misy akiny amin'ny fivarotana le fehivava? Fa le fehivava mikaikina mosary. Zay zany ny fandehany. Kirisy be mo. Taloha zao ny tiarako. Zany ny androany mahalafo jato. Amizao ny zarana mahalafo anakaiky. Manodidina anao trina zao ny vidin'ny akoho amam-borona? Sisy vidin'ny akoho mahazo ny ray aly, 3 ray aly, 4 ray aly, izy ro vidy azy. Izy ro vidy azy tanà boribory ty ve alany akoho. Mangalaka le olo miaka, le olo mivakany, izay mba mifagnampignampy mba mangalangalaka. Zay zany fandehany tena mandry re. Tsena mba sokafany le izao le fivoarany. Haino le fivoarana fa hoe le fivelomana tampany lalany. Dia tsy misy ny hivelomana. Aleo zany mba sokafany lalany dia idirany izao le varotry, hisoavany tsena, hisoavany mikarama, hisoavany mitady.
zay zany ny fandehana. Fa avy any amin'ny faritra Menabe sika dia hivadika any amin'ny faritra Tsinanana kosa indray. Nisy ny hetsika izay nataon'ireo mpivarotra tao Toamasina mahatsiaro tena ho very fanambola velona izy ireo satria dia tsy hita izay fandraisana andraikitry ny fanjakana ny amin'ny fanampiana sy ny fitsinjovana ny vahoaka ao an-toerana. Nanao ny fanadihadiana mahakasika an'izay moa ny namanay mpanao gazety ao Toamasina ary niaraka tamin'izay ihany koa Nomen'Andriamana Misata teo amin'ny sary Toky Ramarola. Niezaka nangina ireo mpivarotra ao amin'ny tranonjiro Ankiriry Toamasina hatramin'izay nisiany fiboahana izay ka lasa zaka tsy nisy mpijery. Nanao hetsika fanairana izy ireo mitaky ny mba hahafahan'izy ireo miasa tontolo andro. Izay mpivarotra fikambanana mpivarotra tranonjiro mangataka androany mikasika ny confinement. Izahay dia magnara-dalàna izay nomenao président. Nefa kosa ny fotoana itadiavanay vola detery ka androany zany zay mangataka mba ho foano ny lera ivarotanay eto amin'ny tranonjiro fa efa manomboka tsy niaretina ntsony ny amono anay fa ny mosary ka mangataka zay président androany mivarotra manontolo andro zay manoloana ny bazary rehetrarehetra izay tonga manatrika eto le fepetra iraisinay zany dia tsy maintsy andray fepetra zay satria efa manomboka anona zay nefa zay tsy afaka hidina an'arabe ny midina an'arabe mako mahafaty ka tsy maintsy manana fepetra zay tokony iraisinay zahay raha ohatra ka tsy miato izao confinement amin'ny ora fivarotanay izao. Eo amin'ny resaka voninkazo mahatratra kosa amin'izao amiana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena sy ny fahasahiranana mianjady ny vahoaka malagasy dia niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera io maraina io ny fihetsika izay nataony mpanakanto malagasy iray dia i Big MJ manoloana ny aitrano nisy teny 17 hektara teny ka dia nisafidy no nanantona ny mpanakanto Big MJ ny mpanao gazety ny MBS Nomen'Andriamana Misata teo amin'ny sary Toky Ramarola. Tsy adin'ny mpanakanto malagasy Big MJ nanao soa ny mpiarabelona sy mpiray-tanindrazana aminy indrindra amin'izao vanim-potoana izay lalovan'ny firenena izao. Etsy ankilany ihany koa dia nisy ireo traboina vokatry ny tranomay tetsa 67 hektara ny talatalasa teo ka nisafidy ny nanome vary sy savony ary vola mitetina valo tapitrisa ariary ny tenany ho fanampiana azy ireo. Matsara zao hoe marobe ny zaza zao te hanao fety nefa tsy amin'ity aretina ty mamely ty confinement eo rehetrarehetra dia ohatrany hoe touché be za hoe tsy manana zany fa misy ny tokony zaraina dia hitako koa moa le trangata 67 iny tena mampalahelo be le marobe ny tsisy trano tsisy zavatra hoanina dia nanapa-kevitra za hoe ndao rangandro hoany mpanokana hoe andeha izara ho an'ny olona sahirana indrindra hoe ho an'ny mpiarabelona tao namantsika tao 67 le azo vona le tranomay iny dia ho an'ny zala sasany courage zalahy zay ny tena marina fa raha vo misy koa dia mba mahaiza mizara koa ny tena marina zay ngamba ny azoko tenenina dia miraro fety sambatra ho antsika rehetrarehetra. Hoentsika mamaraparana izao fampalalam-baovao izao dia ny maresaka iraisam-pirenena isan'ireo firenena mbola tsy tafavoaka velona ary mbola miady mafy amin'ny valanaretina Covid-19 amin'izao fotoana izao i Pakistan nanao fanadihadiana mikasika an'izay indrindra izy Njavan-Driamahefa eo amin'ny sariny Andry Rakoto Malala. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay dia tsy nitsaha-niakatra anisan'ireo olona marary ny Covid-19 tao Pakistan. Malefatra amin'ny 20 Jona 2024 fotsiny izao dia nahitana tranga vaovao 2,773 tao an-toerana. Raha 80 ireo namony ainy tao anatin'ny 420 ora. Fokotany 315 ao lahora renivohitry Pakistan tena voamafy tao anatin'izany. Na dia eo aza nefa izany dia mbola tsy misy ny fepetra entitra hapetraky ny fitondram-panjakana ao an-toerana mba hisorohana ity valanaretina ity. Izany hoe tsy misy ny fihibohana. Raha ny vaovao hatrany dia mba hitsinjovana ny toe-karen'ny firenena no antony mbola tsy hirosoana izy ireo anatin'ny fihibohana tanteraka. Vokatry izany dia manay mafy amin'ny asany sy ny fahasalamany ireo mpitsabo ao an-toerana noho ny tsy fananjan'ireo mponina ny geste barrière. Manampitrotraka ny fahafenon'ny hôpitaly fandraisana ireo marary na dia teo aza ny fanampiana avy amin'ny OMS sy ireo tompony andraikitry ny fahasalamana ny toerana. Ety ampamaranana dia anisan'ny tseraseratsiaritra no irazana aminao ihany koa makasika ireo fanontaniana mipetraka teo amin'ny fiarahamonina nandritra n'izay fotoana naharitraritra izay hoe aiza ho aiza ny fiainan'ny vahoaka malagasy
izany fankalazana ny asaramanitra izany ho an'ny fetin'ny fahaleovantena amin'ity 20 taona ity sy ny fetin'ny foloalinda malagasy dia betsaka amin'ireo malagasy no nanontany tena hoe isy ve ny fanaovana matso, isy ve ny fitondrana arendrina eny an'arabe sy ny sisa mamaly zay ny fanontaniana nataonao zay ty fanadihadiana hoentina aminao ity ty dia nisy ny angotsary zay nataon'ny mpanao gazety ny MBS tety amin'ny mandirina nosika ireo olona vitsivitsy sendranay. Vavy no nentinay nanakantona tanteraka ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity ety ampamarana dia miraro sosahady izay mba hiaina finaritra ampilaminana ihany koa izany fetin'ny fahaleovantena izany ianao raha amin'ny rahampitso amin'izao alina izao moa zay dia efa manomboka kanefa dia hiaina izany ampitoniana sy ampilaminana ihany koa. Ankasitrahana fena ny teknisianina sy ny mpanao gazety ireo mpandrara rehetra eto anivon'ny MBS ny arany sala fa indrindrindrindra ianao tany an-tokantrano misafidy hatrany ny maridrefy ny MBS mametraka ny mandrapitafa velomodoko.